Diany anarako. Manana zanaka 7 taona. Dia ny zavatra notaniako pasteur hoe ahoana mitarika ny ankizy kely amin'ny resaka finoana. Inona zany, inona le approche hitondrana le zavatra zaraina aminazy dia ohatrany ahoana mifatakaran'ny ankizy amin'ny resaka finoana ankoatran'ny hoe tsy enjery fotsiny hoe Jesosy ity antsika sy ohatran'izany. Dia ahoana mitarika an'ilay izy anaty finoana. Fanontaniana iraisantsika rehetra izay mananjanaka kelikely hoe ahoana ny fomba. Mety misy manana expérience betsaka fa mety 2 na 3 no zaraiko dia anjarantsika no mandray izay sahazatsika. Ny teboka anankiray voalohany ao anatin'ilay izy dia izao: ny ankizy tsy mbola afaka izy manavaka ny ara-panahy sy ny tsy ara-panahy. Dia tsy maintsy zavatra ara-tsaina no zaraina aminy. Rehefa tonga ny fotoana dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy fotoana voatendry ny rainy. Dia amin'iny izy fa possible azo famangina ara-panahy. Fa mandra-pahatonga an'izay fotoana izay dia ilay ara-tsaina no azontsika vatsiana ho azy. Dia ny ara-tsaina dia misy situation. Ny ankamaroam-potoana ny ankizy tsy dia misokatra. Fa henony eny fotsiny iny dia manidina ho azy eny dia toy izany fiainany. Toy izany lalaona, toy izany mahafinaritra azy eny. Fa misy vanim-potoana tokony ararotintsika ray aman-dreny. Ohatra izany izao hoe misy zavatra lalovany ankizy. Ohatra izao hoe tsika izao période d'examen. Dia raha hiatrika examen ny zaza dia any ianao izany manana fisokafana, manana ouverture ianao ahafahana miresaka aminy, ahafahana mampiditra zavatra moramora any aminy, hivavaka ao anatin'ny examen. Raha misy zavatra tsy azo dia miresaka amin'i Jesosy alohan'ny examen, hoentina ho ambavaka izy, resahanao momba an'i Jesosy, mpanolontsaina izy. Misy zavatra tahak'izany zany azontsika atao, ohatrany hoe karazana prélude, karazana na filazana zany le melohan'ny fotoana reny, préliminaire. Karazana préliminaire atsofokontsika moramora ahafahana miresaka aminy mikasika an'i Jesosy. Ny faharoa dia azonao resahana izy an'ilay Jesosynao. Tsy Jesosy ny pastera fa Jesosy ny ranabavina dia. Resako aminao ny Jesosiko, inona nataon'i Jesosy tamiko. Izay expérience personnelle izay, satria hitany ianao mivavaka isaky ny mihetsika. Hitany ianao mamonjy fotoanany izao, fivorian'ny izao, sy sisa. Dia tsy maintsy mba mipetraka kely any anatin'ny sainy ihany hoe fa maninona ary ity mamako ity no tsy mitovy amin'ny mama hafa. Ohatra ny mamany ankizy, fa maninona no misy zavatra tsy maintsy hitany foanao. Dia hazavao aminy ianao sy ny Jesosynao. Hazavao aminy plasin'ny Jesosynao, ny intervention an'i Jesosynao tao amin'ny fiainanao. Raha ohatra ka misy fiainanao efa simba fa navotany dia hazavao amin'izay zavatra izay. Raha nandalo fahoriana ianao tany anatina relation dia hazavao amin'izay Jesosy nanasitrana ny fonao izay. Dia amin'ny alalan'izay izay zavatra izay no mipasy kokoa any aminy. Noho ny hoe verset biblika mety miheny, mety mahazo ihany izy raha 2, 3 farafabetsany indrindra. Fa reny zavatra iainana ireny, zavatra tsapa, zavatra mety handalo ao anatin'ny fiainany mandritra ny parcours-ny, dia mahasoa azy kokoa. Ary ahafantarany hoe teto izany ilay Jesosy ny maman no niditra an-tsehatra tamin'ny fiainany. Teto izany Jesosy ny maman no nampahatonga azy courageuse. Ohatra izany, izay izany fomba firesaky ny ankizy. Dia ohatr'izay ny fomba hitondrahanao anazy ao anatin'ilay izy. Dia mba mitady ihany koa izy ny plasiny izay rehefa tonga ny fotoana, rehefa manana an'izay faniriana sy hetaheta izay izy. Zay. Manaraka ary.
fiankohofana fanontaniana zany ao amin'ny pejy hoe inona ny tena atao hoe fiankohofana. Fiankohofana inona ny azo amaritana an'izany? Fiankohofana dia fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Natao hoe fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy dia ny ankamaroam-potoana ny sarina fiankohofana moa zany amin'ny teny anglisy hoe worship. Dia ilay worship ny ankamaroam-potoana dia ampifamatorontsika amin'ny hira, amin'ny mozika. Misy mozika milamina, mozika malefaka. Dia ny atao hoe fiankohofana mampatonga an'ilay mozika, mampite hanandran-tanana, mampilatsa-dranomaso, mampandohalika, mampanolo-tena sy ny sisa rehetrarehetra. Fa izay zavatra iray zay ny atao hoe seho ivelany. Raha mandohalika ianao zany dia fanehoana ivelany fotsiny ny fandohalehany. Tsy ratsy ny mandohalika, Jesosy ary nandohalika. Misy olona mantsy mampianatra an'izany hoe tsy voatery an'izany inge, fa Jesosy nandohalika. Tsy ratsy ny mihira, tena tsara ny mihira, fa reny fanehoana ivelany daholo. Fa ny tena atao hoe fiankohofana dia misy teny anglisy faharoa milaza azy heart of worship. Izany hoe ny anankiray worship dia ny anankiray heart of worship, izany hoe fo miankohaka. Miankohaka zany ianao rehefa fonao miankohaka. Ny fonao miankohaka rehefa any anatinao any manaiky an'Andriamanitra ny momba anao rehetrarehetra. Manaiky an'Andriamanitra. Misy an'ilay fomba fitentsika hoe souveraineté de Dieu. Andriamanitra mitondra ny fiainanao dia manana fo miankohaka ianao, na dia tsy mandohalika ary ny lohalika ao, na dia tsy miondrika ary ny lohanao, na dia tsy mihirana ianao, na dia tsy mitsangana ary ny tananao, dia manana fo miankohaka ianao rehefa midera an'Andriamanitra ianao ao anatin'ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainanao. Manaiky an'Andriamanitra ianao dia ny fonao faly ny anatinao misaotra Jesosy. Sao sitraponao misaotra Jesosy. Pakasitraka anao ny fitondranao andro any. Miankohaka tanteraka eo anatrehan'izao lalan'izao. Misaotra anao, tsy haiko ny anton'izao zavatra ao, fa misaotra anao be dia be ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy manam-bola ankehitriny, fa afaka misaotra anao ny foko. Jesosy eo menasy anay ny mpanotompotrano androaka anay, fa misaotra anao ny foko. Makalaza anao, izay le heart of worship, izay le fiankohofana tena izy. Dia izay zavatra izay mivoaka amin'ny alalan'ny hira rehefa avy eo, mivoaka amin'ny alalan'ny salamo. Hozy izy ny apôstôly Petera fihirana toy ny kiram-panahy, midera sy mankalazana an'Andriamanitra mandrakariva ao am-ponareo. Izay natao hoe fiankohofana. Fa tsara be le hoe midera an'Andriamanitra hoe falehibe, fa raha vavanao mihira falehibe, fa fonao tsy connecté dia tsy miankohaka ianao ny dikan'izay. Fa rehefa fonao mihetra, manaiky azy amin'ny zavatra rehetra, manaiky azy matahotra azy fa tsy miandry miady varotra be zany koa, mbola tsy miankohaka zany. Miady varotra be foana isaka mihetsika, io tsy voatery ho zany ka. Mitady foana an'le metimety amin'ny tena, manamboamboatra foana miaro tena amin'ny verset biblika, mba ahafahana manamary-tena. Tsy fiankohafana zany, fa fiankohafana izy eo amin'ny toeran'ny Andriamanitra, tsika olombelona entina, tsika manaiky azy, izy amin'ity atsika. Amen. Misy sary omeny ten'Andriamanitra amin'ny Efesiana 5:5, dia ny 5:20. Sary 20. Nareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny hanekenan'ny Tompo amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe manaiky ny Tompo amin'ny zavatra rehetra, ny atao hoe miankohaka. Fa raha mihirahira ianao, latsaka ranomasonao, fokofoko ianao, fa tsy manaiky ny Tompo amin'ny zavatra rehetra ianao, dia tsy miankohaka ianao. Mazava e? Manaraka.
fantaniako amin'ilay misy tsy azo kely amin'ilay tantaran'ny Ananias sy Safira hoe efa amin'ny testameta vaovao dia zareo ilay nandainga hoe maty hoe nitazona zareo ilay vola le tamin'ny varitra an'ilay tany dia hoe avy nanoty zareo tena nandaitra tamin-jareo ilay hoe fahafatesana ny tamboniota hoe amin'izay kaza hoe efa ty amin'ny testameta vaovao dia hoe maty zareo avy nandainga. Tantarany Ananias sy Safira no hainareo izy teo aloha bitsibitsika indry. Tantarany Ananias sy Safira no fanontaniana teo fa maninona Ananias sy Safira no maty tsy fahafatesana ny tambon'ny ota iny zavatra iny. Misy tantara anankiroa ao ho asehoko kely anareo naovantsika démonstration kely. Asan'ny apôstôly toko 5 misy any tsy vakiantsika fa tononiko fotsiny dia tato teo. Asan'ny apôstôly toko 5 tantaran'ny Ananias sy Safira. Dia asan'ny apôstôly toko toko 9 kosa tantaran'ny olona anankiray atao hoe Simona mpanao ody. Asan'ny apôstôly toko 5 dia asan'ny apôstôly toko 9. Azonao vakiana ireo tantara roa ireo rehefa nitrano. Manina ny asy comparaison fampitahana ireo tantara roa ireo satria mitovitovy ilay izy dia mitovitovy tsy mitovitovy moa zany fa mitovy ny olona tafiditra ao anatin'ilay izy. Resaka vola no hitovizan'izy roa. Teo amin'ny tantarany asan'ny apôstôly toko 5 dia mandeha ny collecte isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro. Izany hoe manao fivoriana isan'alahady ny apôstôly. Dia io fivoriana isan'alahady io ankoatra ny andro hafa zany dia io ny fotoana spesial anangonana ny fanomezana. Dia rehefa angonana ny fanomezana dia ohatra izao fataondry zareo tamin'izany izay mivarotra tany na trano dia hoentin'ny vola. Tsy hampafolo no entiny zareo fa fanaon'ny olona tamin'izany tonga dia 100% no entiny. Izany hoe manana ny fivelomany izy dia le asany andavanandro iny ivelomany. Fa rehefa misy zavatra manokana dia entiny zareo eo tongotry ny apôstôly izy dia tonga dia omeny 100%. Tsy lalàna ny fiangonana izay fa izay ny fataon'ny olona. Dia rehefa nanao an'izay ilay olona tao amin'ny asan'ny apôstôly manomboka toko 7 toko 4 ozy izy nisaotra masina hoe tsy nisy nanonona na inona ho azy intsony. Hoe tsy manana ninona manokana ankoatra izay hohanina, ankoatra izay trano ialofana, izay surplus dia nentina teo tongotry ny apôstôly. Dia rehefa nandeha ilay tantara dia nisy amin'izay ny lehilahy anankiray atao hoe Ananias. Dia varotra tany izy Safira. Dia fampiresaka tany izy mivady dia nanapa-kevitra ry zareo hoe andao tsika tsy hanomehana izy rehetrarehetra. Efa vazovazo filazako eto moa hoe ny zareo kelikely ny tany fa ny tsika ngeza be. Ny andranona zao hanina fotsiny ve dia tsika ve dia fa aloha mba hampano atsika sady reto zanatsika reto moa zany ahoana fandehan'ny reto inona mba hanjarany reto sa sisa rehetra. Dia lasa nizaraina ilay izy dia nentina teo tongotry ny apôstôly dia nomena ny Petera tia ny tany. Dia nirahana anaiky teo tia daholo ve? Tia daholo. Dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana dia nantsoiny Petera i Ananias avy dia hono ary Ananias tia daholo ve ny vidin'ny tany? Dia ozy izy Ananias eny tompoko io daholo. Dia tonga dia niteny Petera mivoaka amin'ny faminaniana tamin'izay fotoana izay nahoana nareo no nakafanany tompo. Tsy olombelona ny nandainganareo izy fa mifanamasina. Dia nohony amin'izay antony izay dia nisy sazy ny voaka dia voakapika Ananias dia maty teo ny ao.
dia tonga avany ihany koa safira tsy nahalala izay fanitranga ozy izy asotra masina dia nanontany Petera indray fa hoana no reto daholo ve vidin'ny tany dia verina nandainga ihany koa reo daholo tompoko maninona reo vadiny nakafana ny tompo ohatran'izany za ozy izy efa tonga ny tongotra tonga ireo olona ilanja faty ny vadinao dia tonga ihany koa izy ilanja ny fatinao ankehitriny dia torany tsy tora moa zava tonga dia maty ny apatra teo ny eo i safira ihany koa ary zao ny tenin'ny Petera mila marike tsara ao anatin'ilay izy tamin'ny tany mbola tsy lafo ozy izy moa tsy anareo ihany va ny tany ary rehefa lafo izy moa tsy anareo anaovanareo izay tianareo va zay mahatonga tsika eto am-piangonana omena liberté isika anao izay tiatsika amin'ny fananantsika mamenao dia anao sy ny tompo tsy mamenao anao sy ny tompo libre tanteraka fa raha nomenao dia manome zavatra tsara amen dia ohatr'izay ilay tantara tao anatin'ity zavatra ity nandainga izy mivady dia latsaka fahatezen'Andriamanitra dia maty izy teo ny eo mivadika asan'ny apôstôly toko fahavalo nitoriana ny filazantsara ity lehilahy anankiray atao hoe Simona mpanao ody ity mpanao ody zany izy io tsy ody gasiny azy zany fa ody tatsinanana dia rehefa ody tatsinanana avany dia nidorany daholo ny boky rehetrarehetra resaka spirituel rehetrarehetra satria zany ny mpanao ody milalao zavatra ara-panahy misy zavatra fianarana misy zavatra be dia be ianarandry zareo ao anatin'ilay izy dia resy lahatra izy tamin'ilay filazantsara nitorian'ny Filipo ngamba raha tsy diso dia nodorany ihany koa ilay boky fa rehefa nidoran'ilay boky dia tsy nisy nandray fanamasina aloha izy rehetrarehetra fa niny fotsiny ihany zany hoe manomboka asan'ny apôstôly toko fahavalo dia nisy cas de figure finoana tsy misy fanamasina taloha finoana misy fanamasina tonga dia miaino ry Cornelio tonga dia milatsaka eo ny fanamasina fa miditra asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka misy tranga hafa amin'izay finoana tsy misy fanamasina tsy hiditra amin'izay tsika aloha fa fandalovana fotsiny dia rehefa nitranga izay zavatra ray tsisy nandray fanamasina zareo tonga Petera dia nitsodrano nametra tanana nandray fanamasina izy rehetrarehetra rehefa nandray fanamasina zareo dia Simona tolagaga nahitan'ilay izy dia ozy izy Simona mameko vola ianao dia mba omeo ihany koa zany don zany dia mba azy ametrako tanana koa ozy izy dia mandray fanamasina tesitra be mihitsy Petera ahoana ny asahinao miteny an'izany zavatra zany mibe-pafaingany ianao ozy izy fa ndreo ho latsaka aminao ny fahatezeran'ny tompo eo amin'izay Petera gaga satria ny antony dia zao tatsy amin'ny ainany asa safira tsisy resaka hoe mibeba maninona fotoana dia tsisy fotoana ny tenenana niny tonga dia maty fa eto amin'ny Simona to tsy maty ngareny nefa izy niteny zavatra grave be ohatran'izany tena franchement amiko sy aminao izy any grave kokoa le anany asa safira sa ny Simona tsy ny Simona ve mba tia mba meko kely nareo dia mba enjana be izy amin'ny fahasahiny zany fa tsy maty izy fa anany asa safira maty fa maninony anany asa safira maty Simona tsy maty satria anany asa safira converti zanak'Andriamanitra fa Simona tsy converti olo zao tontolo zao destiné ho amin'ny fahaverezana dia Andriamanitra zao ny filazany ny zanaka tiana no anarina sy faizina ny an'izao tontolo zao tsisy idirany misy fotoana ihany izy mihetsika fa ny akamaroam-potoana izy tsy mihetsika fa avela ny teniteny foana avelany ataovy loha izay mety ataovy izay mahafinaritra anareo fa tsy maninona zany zay zany le cas de figure teto amin'izay ny fanontaniana faharoa mipetraka dia zao hoe fa maninona ny grave be ohatran'izany le zavatra nitranga tonga dia fahafatesana izy mivady azo petraka hoe dia manahoana aloha zao ny zanak'izy ireo ka amboty ray aman-dreny mampalahelo kely zany izy dia ahoana sy ahoana dia sisa rehetrarehetra fanontaniana azo resana fa zao ny anton'ilay izy amin'izay raha lasaina bavy ary eto mampiseho an'ilay fomba fisainan'Andriamanitra sy ny toepony sy ny foronan'ny fon'Andriamanitra ny anankiray zany miteniteny foana
dia avelany ihany fotsiny ilay izy raha converti Simona tsy navelany iteniteny an'izany ohatran'izany akory satria iny tena blasphème mihitsy ny zavatra natao Simona iny blasphème ary iny zavatra iny dia ozy izy asotra masina tsy mahazo famelana fa ny atao amin'ny Ananias Safira nasehony natao maty izy mivady dia ohatr'izao pratika zavatra mitranga tany amin'ny tantaran'ny fiandohan'ny fiangonana indrindraindrindra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12 izy mitantara resaka fandraisana fanasan'ny tompo dia izao ny firesahany rehefa mandray fanasan'ny tompo amin'izany ozy izy rehefa handray fanasan'ny tompo ianareo dia samy mizaha toetra ny tenany fa raha misy ozy izy tsy mizaha toetra ny tenany dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ranony tompo izy ka amin'izany efa misy aminareo maro aminareo ozy izy no farofy ary misy efa nody mandry maro aminareo no farofy ary misy efa nody mandry fa raha faizina isika dia mba tsy ho tsaraina miaraka amin'izao tontolo izao izany hoe Andriamanitra dia manafay inona le famaizana ho an'ny eglizy ny anton'ilay izy ho an'ny fiangonana rehefa vakiny rehefa mamaky baiboly dia ny finalité foana jerena finalité inona ny tian'Andriamanitra atongavana aloha izay vao mijery ny moyen fa ny ankamaroan'ny olona tonga dia le moyen jerena ohatra izany izao hoe mamaky tsika Jaona toko 2 ohatra misy tantarana miracle divay dia ny olona tsy mijery finalité an'io zany tsisy mahalala hoe inona moa ny faran'io tantara io fa tonga dia hoe sotro divay zareo dia tsara be olona le divay ka dia izay ny faran'ilay izy hoe ny olona rehetra dia efa ny fahazarana ny fanasana dia mameno divay tsara aloha dia avy eo rehefa mamo ny olona izay vao mena ny ratsiratsy kokoa fa ianao efa nitahiry ny divay tsara mandraka ankehitriny fa tsy izay ny finalité an'io tantara io fa finalité any Jaona toko 2 ary dia nino azy ny mpianany izay no tanjona dia ny finalité ny asan'ny apôstôly toko 5 ary dia natahotra ny olona tsisy nanao kitoto intsony fa nametraka ny valeran'ilay eglizy ilay tenany Kristy ho tena tsy azo atao tsinitsinina dia takizay ihany koa fandraisana fanasan'ny tompo rehefa mitranga zavatra toy izany nampianaran'ny Paoly zavatra toy izany dia matahotra amin'izay ny olona tsy fampitahorana ny anton'ilay izy fa fampahafantarana ny valeran'ilay zavatra fampahafantarana ny valeran'ilay eglizy tsy azo atao tsinitsinina tsy azo atao kitoto ny egliziny Kristy fa ny egliziny Kristy dia masina dia tsy azo ampidirana virus raha navela tamin'izao fotsiny ny fiainana any Ananias Safira dia lasa nanao ohatr'izay daholo ilay osay satria iny tsy hitan'izy rehetrarehetra tao anie hoe tany be io dia ity fotsiny vola niditra teo avy eo hitan'izy rehetra dia rehefa nandeha ho azy dia samy manao izay tiany atao koa zany atoko izay koa zany ohatran'izao izay koa zany ohatran'izao dia Andriamanitra nanisy fefy amin'izay mba tsy hisy izay fivolanan'izay ka ilay finalité no jerena ho an'ny eglizy ny antony dia manafay Andriamanitra ahatsara ny fiangonany fa tsy manafay izy satria tezitra be amin'ny Ananias Safira izy na satria vidim-pahotany tsy vidim-pahotan'ny olony mbo vonjy rehetra efa payé en totalité amen efa payé en totalité fully paid nalohan'i Jesosy daholy ny lasa kehitriny ny ho avy fa izay manjoa antsika amin'ity fiainantsika kely ity dia na fitaizana ho antsika na fanamboarana ny eglizy amen ka fianarana farany ao anatin'izay izay manjoa antsika tsy hoe inona fahotako Andriamanitra raha nateraka indray ianao dia tsy antsony ny toko fanontaniana fa hoe hitondra ho amin'ny inona ity zavatra ity asoan'izy asoa ny tenako sa asoa ny eglizy ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra ka ilay tian'Andriamanitra na ianao na ilay tenan'ny Kristy dia mila hita ny lalan'izay okey neny saika ty tsangana ihany efa naheno an'ilay folipedy teo dia manararoatra fanontaniana efa elaela fa misy manandrana mamaly fa tsy nafapo le izy tena folipedy tena izay mihitsy le zavamisy fa
inona fotsiny ary izany ilay hoe ny tompo mivavaka ao antsika mandrakariva eo tany makavana iray. Iny ve ilay hoe manasa tongotra sa ilay tsy azoko tsara ny valiny saotra tao. Tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia rehefa manota ny olona dia mitondra fanatitra izy eo anatria ampisorona. Rehefa mitondra fanatitra izy eo anatria ampisorona dia tsy tapitra eo amin'ilay fanatitra maty ilay zavatra. Iny zany mandoa an'ilay ataontsika hoe faktura-pahotana. Fa misy zavatra izay napetraka Andriamanitra mihitsy hoe ohatran'izao ny fanaovana anazy. Misy rituel napetraka Andriamanitra. Misy zavatra napetraka Andriamanitra hoe tahaka izao sy tahaka an'izao no fomba fandehany ity zavatra ity. Dia tahaka izay ihany koa ny ao amin'i Jesosy efa netiny any am-bokin'ny Hebreo izy milaza an'izay zavatra iray nandritra n'ilay ateloana izy tany amin'ny fiainan-tsy hita dia avy eo izy niakatra ho any an-danitra dia nitondra ilay fanatitra dia tsy nafantenany sy ny rany ho fanatitra famelan-keloka mandrakizay ho an'ilay olona. Iny zany ilay facture efa netiny. Fa le rituel toy ny fanaon'ny mpisorona dia iny ny zavatra ataony rehefa le arak'ilay fomba fiteny tsy fantatra moa izy iny hoe isaky ninona izy manao an'iny hoe mifoana ao antsika eo tanànankavanan'Andriamanitra, fa miaraka tamin'ny rituel le izy. Tsy tapitra fotsiny zany le paiement hoe ity le izy, ity le tena, ity le ra dia atolotra ho fanatitra, fa misy an'le rituel ihany koa izay ataony tsy hoe fombafomba zany azy fa le sary aseho an'le izy, sary nataon'ny mpisorona ohatran'izao fomba fanaovam-pisorona anazy. Reny sary reny tsy na zavatra nalaina sary avy tao an-danitra dia nalaina teto amin'izao tontolo izao. Dia izay ihany koa ny ataon'i Jesosy ho antsika. Na dia efa voalohany ary le izy dia mifoana ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra foana izy isaka mihetsika. Ny teboka faharoa ao anatin'le izy dia izao. Tsika efa tanteraka raha ohatra ka eo amin'ny tontolo ara-panahy. Fa tsika mbola tsy tanteraka foana eo amin'ny tontolo hita maso. Tsika mbola tsy mahavokatra foana. Tsy mahavokatra. Izany hoe tsy ny fahotana irery ihany no hifonana. Tsy ny fahotana irery ihany no hifonana. Fa ny tsy fahavokarana. Ny tsy fahavokarana dia hifonan'i Kristy mandrakariva ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra. Ny tsy fahavitana hifonana. Ny tsy fahatokisana hifonana. Misy zavatra be dehibe momba asy ianao hifonana foana. Satria be dehibe ilay zavatra tsy tanterakitsika araka ny tokony ho izy. Dia mitohy foana le intercession, fidirana mpanelanelana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ilay mampanalalana an' Jesosy zany tsy tapitra amin'ny hoe ianao nanota, ianao nanao an'izao, tsy marina fijerinao, tsy marina fiteninao, diso ianao ny ohatr'izao, diso ianao ny ohatr'izao. Mbola miampy be dehibe ilay izy. Arak'izay resako izay any amin'ny tsy fahavokarana, any amin'ny tsy fahatokisana, any amin'ny karazan-javatra tokony ho ataontsika nefa tsy nataontsika, ny tsy fahatongava-tsainantsika, izany zavatra izany hifonana daholo eo anatrehan'Andriamanitra iray. Mandra-piavo fotoana ho masina sady tsy misy tsiny izy ho tonga eo anatrehana. Zay. Rehefa fadianina dia fivadikanina valim-bavaka sa hitombo ara-panahy. Ny fivadikanina le asan'le izy nga maloha tokony hazava hoe inona ny asan'ny fivadikanina. Rehefa inona no mifadianina, ilay izy lasa nabiloky ny mpitondra fivavahana ilay satria mety vitsy loatra ilay olona tonga fadianina dia vitsy kely
telo sy efatra dia inona re fikapatonga ny timba bebe olona. Dia lasa ny tetava zavatra tany eto ngava ty accéléré io raha vao fady anina ianao. Io dossier io accéléré io. Rehefa ombiazana accéléré. Fa ny antony fifadikanana ao am-bokin'ny Isaia 45 izy mitantara anazy. Ny antony fifadikanana dia miverena amiko izy Jehova ny fifadikanana. Zany hoe ny fifadikanana dia fibebahana ny asa ny fiverenana. Ny atao hoe fibebahana dia fiverenana. Azonareo? Ny atao hoe fibebahana tsy hoe hiala amin'ny ratsy fanao, hiala amin'izao, fa fiverenana natao hoe fibebahana. Ohatr'izao ny te hijanona kely hoe fibebahana satria be dia be tsy mahazo an'ilay izy. Ny atao hoe fibebahana dia izao. Rehefa zavatra anankiray ny tafahaisotra eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Ohatra izany izao hoe ity baiboly ity eto ambonin'ity zavatra kely ity ny fitoerana tokony hisy azy, dia raha latsaka atao amin'ny tany ity dia mila mibebaka izany ilay baiboly averina eto ambonin'ity. Eo ny toerana tokony hisy azy. Izay ny atao hoe fibebahana. Ilay atao hoe mibebaka amin'ny tantaran'ny zanakadala, dia ilay zanakadala lasa tany amin'izay misy azy tany dia miverina ao amin'ny tranon'ny dadany. Raha ohatra ka mandeha ny amin'ny toerana hafa indray izy ka tsy manondrana izy, izay mantsy ny sary ilay fibebahana tsy izy izay. Everilona fa ilay fanondranana no mila hialana. Fa ilay plasy ny atao hoe fibebahana, rétablissement ny atao hoe fibebahana, fiverenana amin'ny laoniny. Ao am-bokin'ny Apokalipsy 2:1-5 izy miresaka fiangonana ny Efesosy, dia miresaka izy zavatra tsara rehetrarehetra izay vitan'io fiangonana io. Fa eo amin'ny 5 izy dia milaza kosa hoe fa mananteny aminao satria ahoana ozy? Efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Za fitiavana voalohany zany inge tsy nangalatra, tsy namono olona, tsy nijangajanga, tsy niteny ratsy. Fa le foany izy amin'ny fitiavana voalohany. Fony ny ala dia mibebaka miverina amin'ny laoniny. Izay ny atao hoe mibebaka. Averina le fo. Averina amin'ny laoniny aiza amin'ny plasiny, eo amin'ny Kristy ny plasiny, averina eo. Izay ny atao hoe mibebaka. Dia ny fifadikanana amin'izay zany ny rôle an'ilay izy, voalohany indrindra, dia fampiverenana an'ilay fon'ilay olona. Dia ny Israely nomena instruction mihitsy hoe miverena amiko ianareo amin'ny fitomanina amin'ny ranomaso sy ny fibebahana. Dia ina zavatra nataon'ny Israely dia ranomaso nataony somatsara. Dia ilay zavatra rehetra saina ataony miaraka amin'ny lavenina sy sisa rehetrarehetra ataony somatsara. Miaraka amin'ny fitafiana amin'ny tafigony atao hoe gony amin'ny eo amin'ny baiboly dia lamba malailay izay. Apirimina izy io rehefa tsy mila mibebaka ianao zany, rehefa mila mibebaka ianao dia avoa ilay lamba fibebahana aloha. Dia tafiana izay lamba malailay izay dia amin'izay ianao tsy confortable zany fa tena henonao mihitsy fahalailazan'ny fahotanao zany ao anatin'ilay izy. Dia miaraka amin'ny lavenina ianao eo akaikinao eo dia sady mitomany Andriamanitro mifony Jesosy Andriamanitro moa tsisy Jesosy tamin'izany Andriamanitro. Dia atao zany izay ampatonga anao inconfortable. Dia sady mifady hanina ianao zay ihany ny tanjona. Tsy omena confort ny nofo, tsy omena confort ny vatana. Ampisehoana amin'Andriamanitra fa nanenina ianao tamin'ny ratsy vitanao. Azonareo? Izay dia ilay fifadikanana tao amin'ny testamenta taloha. Fampiverenana leo. Fa tsy azon'ilay olona ilay izy. Ilay fo no mila ampodiana. Dia tezitra Andriamanitra amin'ny Isaia 58 nareo inge fifadiana na amin'ny andro ifadianareo any izay tianareo ihany no ataonareo e. Nisy fotoana efa nitantara hoe za fadiana vahiny fa rehefa tsy hitatsitako izay atao dia mijery film ao amin'ny fifadikanana. Tsy azoko tsinona ilay izy fa ny fahazoko azy fotsiny dia tsy mihinam-bary maraina atoandro hariva dia afaka iny antsefatsefany iny fetsy izay dia milamina ilay izy. Fa fifadikanana ny etapo voalohany fiverenana amin'Andriamanitra. Ny etapo faharoa aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia izao ny tantara amin'ny Matthieu 4 sy ao amin'ny Luka ve? Luka 4 angambany. Izay ilay fifadikanin' Jesosy. Fa misy tantara anankiray izay kay fangarony ao an-tsaiko fa azafady. Misy tantara anankiray izay ilay mitantara Jesosy hoe le devoly tsy voaroka amin'ny mpianany. Tadidinareo iny? Tsy voaroka amin'ny mpianany le devoly dia
Ozy izy Jesosy nyresaka hoe iny karazana iny dia tsy afaka raha tsy amin'ny fifatikanina sy vavaka. Dia tsy midika izany rehefa ndroaka devoly dia mifatihanina. Fa any amin'ny dikateny hafa izy, any amin'ny boky hafa izy dia manambara zavatra toy izao. Rehefa nanontany mpianany hoe fa maninona izay tsy nafaka azy, dia ozy izy Jesosy milaza noho ny amin'ny tsy fahampiany ny finoanareo. Dia nanome valiny faharoa amin'izay izy rehefa avy eo fifadianana sy mivavaka. Izany hoe raha ampifamenoana ilay valiny anankiroa dia rehefa tsy ampy finoana ianao dia mila fifadianana sy mivavaka. Izany hoe ny antony fifadikanana sy vavaka dia fanoseham-pinoana. Rehefa heninao tsy ampy ny any anatinao any, atao hoe tsy ampy finoana, heninao ny fakamoana ohatra ny anatinao. Kamo ianao mivavaka. Tsy vitanao intsony ilay izy. Dia manapa-hevitra conseil omeko ny olona foana indrindrindrindra ho an'ny mpiasa mangala congé. Laha ny eo fifadikany reny congé reny, raha mba misy tokony ampiasaina reny, fifadikany mangala congé ny ray andro, mila fifadikany androany. Dia tsy misakafo ianao maraina sy atoandro ohatra, na maraina mandrapariva. Natao hoe fifadikana dia mifady sakafo, fa tsy mifady avaloka hatramin'ny 12. Afito sasany mihinana amin'ny 12 sasany mihinana, fadianina tavaloka hatramin'ny 12. Fady goûter ny anaran'izay. Fa ny atao hoe fadianina dia ilay sakafo tsy hohaninao mihitsy, ilay tokony hameno ny vavoninao tsy hohaninao, dia atokanao an'Andriamanitra. Izay hetsika izay dia efa fitenenanao amin'ny amanao fa important lehibe ho anao ny fifandraisana amin'Andriamanitra noho izay asoanao ry vatantenako. Fa hitady an' Jesosy tsika. Tsy maintsy sitrantsika ty fifandraisana tsy mety ity. Tsy maintsy sitrantsika ity zavatra izay tsy mandeha amin'izay laoniny ity. Tsy maintsy sitrantsika ity na dia alohan'ny sakafo ary. Reny efa symptôme reny. Efa lany ny atsasaka sakafo. Andriamanitra adino ny vavaka. Efa ny atsasany efa symptôme izany. Fa misy tsy salama ny ray amin'ireny sy ny zaza. Misy tsy milamina ao anatin'ilay izy ka tokony ho tsaboana. Misy tokony averina amin'ny laoniny ao. Rehefa mandeha ho azy io fiainana io, raha ohatra ianao ka tojo problema, tonga dia misahotaka ny any anatinao any, efa symptôme izay. Fa mila mifatihanina ianao. Azonao ilay izy, tsy mandeha amin'ny laoniny izay ilay relation. Raha taloha tsy mila hetsika be, ohatra izany hoe mandeha ny fotoana dia tonga dia heninao be hoe taloha izany mandeha io fotoana io dia tonga ianao dia tafiditra. Ankehitriny ianao lasa mifidifidy mpitarika. Indray ihany. Zavatra efa ty ambivotro, efa le hira alohan'ny toriteny. Zay vao henika ao tsara zany. Nefa taloha tena hatramin'ny fotoana voalohany ianao tsara. Mila fifadikanina sy vavaka ianao. Azontsika le izy. Zay ny utilité spirituelle. Zay ny ilana fifadikanina sy vavaka. Ifandraisana amin'Andriamanitra, anamboarana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa tsy tediavantsika izay tediavintsika sy anaovantsika accélération na valim-bavaka, fa ampianaran-diso izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny boky Mateo 5, na dia tsy mangataka ary ianareo dia fatany fa tokony ho anareo izany. Ary na fanampiny omeny anareo maimaimpona miaraka aminy ihany koa ny zavatra rehetra. Izany hoe izay angatahanao na faran'izay ngeza indrindra na faran'izay madinika indrindra, dia tsy misy idirany fifadikanina ataonao. Raha tsy maintsy mila zavatra ngeza be, dia tsy hoe mila fifadikanina 30 andro ty vao va amin'ilay angedany ity, na mila fanatitra makadiry. Zay vao tanteraka le sitra, zay vao tanteraka le fanomezana. Fa azon'Andriamanitra omena maimaim-pona anatin'ny ray mpimaso. Zay ilaiko amin'ny vanim-potoanany. Raha manana zavatra, manana projet Andriamanitra, za mila 1 million d'euros anatanterako an'ity zavatra ity. Omeo an'izay dia omeny izany. Misy fihajonana vavolombelona na raha lama finaritra be azy fa maty izy. Fa nangataka izy, enonao tsara ty fangatahany ngarainy ty, Jesosy io. Za meo helikoptera.
helikoptera afako mitoro filazantsaranao. Ranga daholo ny sofina iretraretra. Nahazo helikoptera ve rahalahy? Ahoana ny toyany? Dia zao rahalahy sy anabavozy izy fijona vavolombelona meko anao. Nahazo helikoptera zahay. Fa zao tsy amin'ny anarako le helikoptera. Fa zao mifandeha an'ilay izy, nomeny tompo helikoptera zay ahafahanay mitoro filazantsara. Ary helikoptera zay nomeny tompo anay io dia tsisy nahariary ary mivoaka avy any am-paosiko. Raha nahazo anahy manokana, mbola mila mandoa taxa, mbola mila mandoa ofana zavatra ery ivato ery angara, mila mandoa zao, mila mandoa carburant sy sisa rehetrarehetra. Fa rehefa meny tompo helikoptera zay hatramin'ny carburant tsy izahay no mandoa azy. Rehefa mba te hitsangatsanga zay dia mahazo an'ilay izy. Nisy olona nomeny tompo hiara-iasa dia afaka mitoro filazantsara amin'ny helikoptera zay. Tsy isy fifatekanina zany na sakafo atoandro ray ary. Fa rehefa mandeha kaja ny sain'ny olona dia lasa amin'izay izy afatrany amin'izay zavatra te hividy an'Andriamanitra, te hanome, te hanambitamby an'Andriamanitra, mitovy an'ilay izy teo Simona mpanao ody ihany. Mba meko vola ianao, mba hivavao hoe mba zay entiko mba afaka ihany koa dia mandray. Andriamanitra mahay maim-pona. Tsy mila ninninina fa amintsika izy dia ohatran'izay ihany koa zany sasianao mahay maim-pona ihany koa tsika. Amen. Aza miandry zavatra manokana zay vao mahay be. Aza miandry tahina zay vao mahay. Aza miandry rehefa mety ny fiainako dia hivavaka ho an'ny hafa, fa hivavaka ho an'ny hafa na manahoana fiainako. Satria izaho zanaka, fa tsy mpanompo. Amen. Dia rehefa hifady hanina, aza miandrandra na inona, fa justa hanamboarako fifandraisana amin'Andriamanitra dia matoky afa mahazo fifandraisana, tafahorina fifandraisako rehefa vita izao fifatekanina izao. Amen. Dia rehefa izay nataonao ary izay nitoeponao dia ny Tompo hamaly anao arak'izay ao-ponao izay. Amen. Madiva maraparantsika. Fiadanana. Ty fanontaniana ity, fanontaniana napetraka olona tamiko dia ataoko hoe apara voavaliko ihany, nefa ataoko hoe tsy voavaliko ihany koa dia sady anontaniako ety ihany. Satria na zary misy fotoana hoe misy confusion amin'ilay izy. Afaka tsy haiko hoe délimiter pasteur ve za azava amin'ny pasteur misy kokoa ny amin'ny finoana. Ray aloha ilay finoana ataoko hoe positivisme, ilay an'izao tontolo izao hoe ty ohatr'izao. Dia raha finoana faharoa ihany koa hoe ilay zavatra tsika nandray tsika kristiana manana tendance hoe ilay finoana ilay zavatra tsapantsika extérieur ohatran'ny hoe zavatra mandona an'ilay nofoko. Dia eo ilay finoana fahatelo ataoko hoe ilay resahantsika teo ihany koa hoe henoko aty anatiko hoe reraka. Iny indray ilay henoko aty anatiko dia mila vavaka eto, mila fivadikanina eto. Ohatrany hoe ahoana ny tsy haiko hoe idélimitena anazy ve ilay finoana misy positivisme fotsiny. Ohatrany izao tontolo izao raisiko ohatra hoe za mino an'ity na mino izy na tsy mino an'Andriamanitra fa za mino an'ity fa tanteraka amiko. Ka ny hanazavana anazy hoe aiza ho aiza no différenceny. Différence. Finoana kristiana sy finoana olombelona tsotra zany. Zay. Aloha alefa tsy aza mandeha lavitra ianao mipetra eo. Alefa tsika tsikelikely ary ilay izy. Ny finoana ny olombelona rehetra aloha mino daholy. Tsisy olona tsy mino na ray ary. Dia ny olombelona rehetra ihany koa tsy mino daholy. Tsy misy olona tena mino 100% zany na ny ray ary. Zany hoe misy niveau zany ao anatin'io saintsika sy ao anatin'io mombantsika io tsika izay mitondra titre hoe mpino dia tsy mpino 100% zany.
fa misy niveau de doute foana ao anatintsika ao. Ary ny olona izay milaza hoe tsy mino dia tsy mino 100% zany fa misy niveau de doute foana ny anatiny any. Dia ohatran'izao amin'izay le finoana an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia raha ohatra ka raisitsika any amin'ilay sens any amin'ilay hoe mino dia sitrana ohatra. Sa finoana inona ohatra ilay izao tontolo izao azontsika raisina? Sa hoe mino dia vitako ity trano ity? Zay. Zay zao fatokisa-teny zay. Zay fatokisa-tena zay, misy zavatra be da be mifamatotra. Ozy izy ilay mpampianatra filozofia anay zay, ity mba tadidiko ity tamin'izay nianatra. Tamin'izaho mba nianatra zany. Mba nianatra. Dia ity mba tadidiko. Miresaka baiboly zany le prof de filozofia. Tsy isy afa-tsy miresaka ny ataon'ny raharaha amin'ny tantara zao rehetrarehetra zao. Dia mitantara eo izy hoe marina nge ozy izy reny tenenin'i Jesosy reny. Hoe raha mino ianao ka miteny ianao hoe ity tendrombohitra ity mifindra dia variana ny anaty ranomasina dia tena tanteraka izany ozy izy. Dia gaga daholo ny ankizy. Ahoana koa zany ramose? Ahoana ny impossible zany? Satria izao ozy izy. Raha mino ianao, raha tena mino ianao, dia isy olona be dia be hanampy anao hibatana io tendrombohitra io dia hanipy azy any anaty ranomasina. Izay ny fandehan'io raharaha io ozy izy. Zany hoe mampimela izy fa misy sens ohatran'izao le izy. Ny olona mino, ny olona matoky tena dia misy energia mivoaka any aminy any. Misy energia mivoaka any aminy any izay miatire olona. Ity tontolo iainantsika ity tena tontolo ara-panahy mihitsy ity. Misy energia mivoaka any. Misy karazana olona nge mijoro fotsiny izy dia tonga dia endry daholo ireo mpiara-miasa ireo. Misy karazana olona vazavaza eno ohatrany Analakely fa tsisy miraharaha izay feony any. Fa misy olona tonga dia mijery fotsiny izy dia endry daholo ny rehetrarehetra na izay nietrehitra saika hanao zavatra ary tonga dia mipirina lalao manaraka. Tsy hoe ny emotra fa manaraka fa lalao. Satria misy zavatra avoakany. Dia le finoana avy amin'izao tontolo izao zany, le finoana izay ananan'ny olona dia izay zavatra iray hoe rehefa mino izy dia misy zavatra miara-miasa ao anatin'ny sainy ao. Na ny endriny ary hafa mihitsiny. Rehefa ny olona zao, rehefa le hitanareo misy an'ireny olona hoe mpanao karatra sy sisa rehetrarehetra reny. Rehefa jerenao ny endriny dia hitanao hoe tena mandresy lahatra ity olona ity. Manana karisma ity olona ity. Zany ihany koa ny ampiasain'ny mpitondra fivavahana. Tena mandresy lahatra mihitsy ny endriny. Dia manaraka nino azy le olona dia resy lahatra ho azy izy amin'ilay zavatra. Entiko mety dia amboariny tsikelikely amin'izay le finoana azy atao hoe mety fa tena tsy maintsy. Dia rehefa braqué ao le saina dia manomboka manaraka zavatra rehetrarehetra. Zany hoe braqué sainao tsy maintsy havita trano dia mihetsika ny tananao hatanteraka ny zavatra iny. Mihetsika ny vavanao hiresaka amin'ny olona miconcerné an'ilay fanamboara-trano. Manomboka mitady ny tongotra hoe aiza avy ny lalana izay hatanterahany zany. Izay zany le finoana avy amin'izao tontolo izao. Dia ho an'ny aretina indray dia misy fonctionnement ohatran'izay ihany koa. Rehefa mino ny olona ny anatiny any dia na io vatany io ary miova ny fomba fiasany. Miova ny fomba fiasany anaty any. Misy zavatra fisiolojika miasa be da be any zany manova an'ilay izy. Izay zany le finoana an'izao tontolo izao. Fa finoana ao amin'ny kristianisme indray dia ny finoana izao tontolo izao centré sur lui-même. Zava-bitany, ny zavatra azony tanterahana. Ary izay le positivisme izay. Zany no ivo. Fa ny kristianisme, Kristy no ivo. Ka le point de départ aza dia tsy lay tiako ny an'izao tontolo izao ny positivisme izay tiako. Dia misy olona manampy ahy. Ny atao amin'ny kristianisme ataoko anaty farangisosina fa positivisme ihany koa izay tiako dia Jesosy manampy ahy amin'ilay izy. Jesosy manatanteraka izay tiako. Fa le finoana tena avy amin'i Jesosy Kristy dia izay tian'Andriamanitra dia izay no tanteraka. Ary ny finoako dia izao marina ny fitondrany ahy.
dia tsy misalasala ny amin'iny, matoky any amin'iny. Raha misy fotoana mitady salasala, satria izay ilay teneniko hoe na isika pino raha tsy 100% zany ny finoantsika, fa misy doty foana ao anatintsika ao, dia izany miady amin'ilay doty. Atateraka ilay plan'ny Kristy ny Jesosy noho izy ka. Tsy nenahy noho izy fa nenazy noho izy. Izay ny finoantsika. Fa raha ohatra ka finoantsika mbola le finoana le mihodina aty amiko foana, dia mitovy amin'ilay an'izao tontolo izao ihany. Le finoana. Fa tsy le an'i Kristy. Me mandroso fetsika ao amin'ilay izy sa lasa mivilana le lalana. Ay. Kiare. Eye. Tombadika ato misy. Ina ilay jaona voalohany toko fadimy? Zao zavatra tiako hozaraina aminareo, tena vetin'ilay izy, généralisation izay resaka rehetrarehetra izay. Ny vavaka dia zava-panahy, langage spirituel. Inona tsara? Langage spirituel. Ity natao hoe verbal, ty vava ty no miteny. Fa ny spirituel, tontolo ara-panahy. Tontolo ara-panahy. Fanahy samy fanahy no mifampiresaka. Numéro 1 zany ny olona tsy nateraka indray aloha tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra satria tsy manam-panahy ifampiresahana amin'Andriamanitra izy. Ny problema ny olombelona indrindra dia izao. Atao verbal izy no te hiresaka amin'ny spirituel. Atao verbal izy no te hiresaka amin'ny spirituel. Dia mialatsiny amin'izao fanoharana izao tahaka ny hoe olombelona te hiresaka amin'ny Toto, na Toto te hiresaka amin'ny olombelona. Dia rehefa miteny ianao amin'ny Toto hoe Toto, alay vory, dia lasa Toto maka an'iny, dia mieritreritra ianao fa azon'ny Toto ny dikany hoe alay vory, tsy azon'ny Toto zany dikan'iny. Fa ny dikan'iny aminy dia izao mahazo biscuit izy raha maka an'iny zavatra iny raha mihazakazaka izy. Izany hoe ohatran'ny fanitsy ilay izy fa tsy marina. Le fifampiresahan'Andriamanitra sy olombelona amin'izay dia atao amin'ilay verbal ny olombelona ny tena mihazakazaka hiresaka amin'Andriamanitra spirituel. Andriamanitra fanahy dia atao maha olombelona ny ezakezahana be. Ohatrany ahoana amin'izay ilay hoe ezakezahana be, travaillen'ny olona amin'izay hoe rehefa mivavaka ohatra dia mila mitabataba. Izay zany ohatra anankiray, verbal izay. Dia misy indray miresaka Andriamanitra, raha tsy inon'Andriamanitra ko vazavazana ohatran'izany. Za olombelona tsy tia vazavazana ohatran'izany, ko Andriamanitra no tabatabainao ohatran'izany. Zany Andriamanitra zany mila hajaina izy. Rehefa miresaka aminy dia ry Jehovah Andriamanitra tomponay. Paozy. Manatona anao izahay ankehitriny. Paozy. Mila milamina tsara ohatran'izay. Verbal daholo izay. Tsy mipasy any amin'Andriamanitra zany. Fa inona no mipasy any amin'Andriamanitra? Andriamanitra mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo. Ny antony anaovantsika le verbal dia ampatonga antsika ho concentré, ampatonga antsika ampifantoka ny tenantsika ao amin'ilay zavatra tiantsika atao. Ampatonga ilay mesazy io tafiditra ao am-pontsika dia ho tafita any amin'Andriamanitra. Averiko ilay izy, concentré amin'ny alalan'ilay verbal, amin'ny alalan'ilay zavatra teneniko, amin'ny alalan'ilay zako mandoalika, amin'ny alalan'ilay za mitsangana, amin'ny alalan'ilay za miteny amin'ny rindrina. Satria mila retour dia tsy maintsy ilay rindrina no mahazo reflet ohatr' izao zany dia eo amin'ny rindrina eo no miresaka. Any Israel tena misy aza mihitsy, misy mur de lamentation dia ary raha mikipy amin'iny midona amin'ny rindrina olo. Dia eo izy, fa
zay le verbal ho anahy fa le spirituel ho an'Andriamanitra. Zay nampatonga le ten'Andriamanitra milaza hoe zay tsy azon'ny olona ihany koa Matthieu 5:9 eritreretiny jentilisa rehefa mivavaka ozy izy manao teny foana tahaka ny jentilisa eritreretiny fa ny amaro ny teny ienon'Andriamanitra azy fa Andriamanitra rehefa fivavaka ianao midiro amin'ny efitranonao mangingina ary indriny dia ao ianao mivavaka. Zay le verbal iazakazahan'olombelona fa le verbal ho antsika dia le spirituel ho an'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka ianao dia Andriamanitra rehefa mahita sady ny deparan'ny fonao tsy mila travahena hoe inona reny depart Jesosy hoay ty so azafady Andriamanitra ray ny tokony handeha. Tsisy dikan'izany. Rehefa miantso ny ray ianao dia efa manaja ny zanaka ao amin'ny ray, ary rehefa miantso ny zanaka ianao dia efa manaja ny ray ao amin'ny zanaka. Zay fandehan'io zavatra io. Misy ihany koa taloha zay nanao an'izany, rehefa mandeha le hira dia alefa le hira zany, misy karazan-kira zany mandeha le ray dia ohatrany hoe toy alizy zany Jesosy indray dia ohatrany tsy alaizany tena raha dino ny fanamasina. Efa voateny ve niany. Ohatrany hoe fanaovan-tsinitsinina fanamasina. Aloko ranka fanamasina mba tenenina. Misy olona ihany koa mampianatra ohatran'izany hoe tsika zatra matetika mivavaka amin'ny ray, mivavaka amin'ny Jesosy, fa tsika tsy mivavaka amin'ny fanamasina. Ry havana, mila iresana amin'ny fanamasina. Verbal daholo zany. Fa ao amin'ny spirituel, ao amin'ny fanahy dia tsy miteny ninina akory fa tonga dia communication hafa mihitsy. Ozy izy misaotra masina milaza hoe izy ange ozy izy ny fanahy ange ozy izy no mifona ho antsika ao amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Izay fitarainana tsy azo tononona izay ny atao hoe spirituel. Ka tsy ny eto no maninona. Tsy hoe hanao tsinitsinitsika eto akory, na hoe hanambany eto. Fa tsy io no inona. Ty tena mila ataonao mihitsy izay hampatonganao ho alaise tsara. Tsika ange indraindray ampianarina hoe atao ohatry ny sakaiza Jesosy eo. Dia miresaka amin'ny Jesosy dia ahoana zany Jesosy ina vaovao zany misy mahazo an'izay zany dia izay fomba fa dia ianao ve mieritreritra hoe tonga any amin'ny tokoa zany ilay zanako dia ahoana hono Jesosy dia tena tsy misy fanomezan-kaja mihitsy ty raharaha ty moa. Tsy izany le izy fa ao amin'ny ara-panahy le izy. Raha miantso ianao Jesoa, Jesosy, Yeshua, Yahoshua, verbal, tsy misy impact atao amin'ny spirituel. Samy hafa fanahinao miresaka amin'Andriamanitra sy ny vatanao miteny. Raha vatanao miteny zavatra dia tsy izay ny ao amin'ny fanahinao. Dia izay no mila itsika manavaka azy ka tsy olan'izany na hiantso Jesosy aho au départ ny vavako, na tsy teny ray mihitsy aho anatin'ny vavako nandritry ny adin'ny ray. Tsy niteny mihitsy aho hoe rainay na tsy fantatro Jehovah Andriamanitra na tsy haiko fa Jesosy foana notononiko nandritry ny adin'ny ray. Tsy olan'izany. Na tsy ataoko amin'ny anaran'i Jesosy ary io amin'ny farany, tsy olan'izany. Verbal daholo izany rehetra izany. Dia tsy izay zava-dehibe fa focus ny fanahiko connecté ao aminy. Dia tonga dia fakahita zahay amin'ny tontolo ara-panahy. Dia ny aty ivelany amin'izay ataoko izay henoko fa tokony ho ataoko. Raha henoko hoe mba te hiresaka amin'ny ray koa, alefako ilay ray. Raha henoko hoe mba te hiresatresaka indray ohatran'izao fanahy masina, alefako izany en toute liberté. Fa ny ao amin'ny fanahy izy mahalala izay fandehany eo. Dia ohatran'izay fandehany eo. Raha vao centre be tsika ao amin'ny zavatra hita maso, ny amin'ny zavatra formule n'olombelona dia lasa reny no vao mainka himasoana sy eno azy ny teneko anao ilay amin'ny verbal daholo izay zavatra izay. Rehefa omena voninahitra nge ny ray dia mahazo voninahitra ny zanaka. Menao voninahitra ny zanaka dia mahazo voninahitra ny ray. Azao ny soatra masina milaza ao amin'ny bokin'ny
Filipianina toko faharoa. Rehefa vitan Jesosy ny zavatra rehetra tokony ho nataony. Ozy izy eo amin'ny Jaona toko 7:10, toko 7:10 rehefa nivavaka hoe vitako ny asa izay nampanirany indray koa. Dia zao ny fahitana, zao ny révélation azon'ny apôstôly Paul amin'ny Filipianina toko faharoa 9:10. Izany ozy izy nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezana azy anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Nomena azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Any amin'ny bokin'ny Korinthiana izy dia milaza an'izao zavatra zao. Tsy Korinthiana moa zany fa na aty amin'ny Matteo toko 7:20 izy ilay milaza iny, nomena ny fahefana rehetrarehetra. Na ety an-tany na ny an-danitra na ety an-tany. Zany nge milaza séparation ana saison e. Nisy saison teny am-pelatanan'ny ray ny fahefana. Dia misy saison nomena ny zanaka ny fahefana. Ary ho avy ny saison ho averina amin'ny ray indray ny fahefana. Zany hoe pendant mandritra ny vanim-potoana anankiray, vanim-potoam-pamonjena sy vanim-potoam-pahasoavana, dia nomena ny zanaka ny fahefana. Rehefa vita ny tantaran'ity zao tontolo zao ity, any amin'ny Korinthiana voalohany izy misy an'izay zavatra iray, dia ho averiny eo am-pelatanan'ny ray ny fahefana. Mandritra ilay saison iny, dia nomena azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, anarana azo andohalehana. Ka andohalika anao inona moa? Ifona. Dia rehefa fonana zany dia Jesosy ny fonana, lasa miova ohatr'izay indray ilay lalana mantsiny. Hoe satria izy no andohaleha lohalika rehetra, mandohalika zany mifona, fa rehefa misaotra na rehefa ohatr'izay dia Andriamanitra ray ihany. Fa nomena azy ilay fahefana. Dia natao ho tompoina izy, tompo, Seigneur. Dia tsy mahadiso zany, izay ny hamerenako teo, mahazo voninahitra ao amin'ny ray ny zanaka, ary mahazo voninahitra ao amin'ny zanaka ny ray. Fa ilay fo foana mitondra azy, ilay ao anaty foana no mitondra azy. Fa ny olona tsy maintsy mitady foana izay hiavahany. Izay zany ny problema be ao anatin'ity tantara, ary ilay hiavahana dia hiavahany eto amin'ny hita maso foana. Izay ihany tsisy mikaroka izay ara-panahy zany ny olona, fa eo amin'ny hita maso foana. Inona ny hiavahanay eto amin'ny hita maso? Dia mahita indray izy hoe diso raha vao Jesosy maty zoma, Jesosy maty larobia no izy diso vavaka ianareo raha vao iny ivavahanareo. Dia misy olona indray mamoaka raha vao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka dia tsy izy batisa amin'ny anaran'i Jesosy no izy Dia misy mamoaka indray tsy izy batisa amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy ary naniraka hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka reo fanahy masina, le ety ivelany foana. Fa ny olona tsy miraharaha izay foana zany. Tsisy irarahan'ny olona hoe fa maninona moa ny atao batisa rehefa inona ny atao batisa, fa le forma ihany ny azy. Ranobe no izy raha vao tsy rano mandeha dia mila verina. Rano Jordan na rano mandeha, fa piscine sy benoaranareo tsy mety io. Mila verina raha vao io. Le forma foana ny olona, le zavatra hita maso foana. Dia ireny mila tandremantsika fa tsika eo amin'ny tontolo ara-panahy foana no miresaka. Ao tsika mahita ny tompo, dia ao tsika mifanerasera aminy. Dia rehefa ohatr'izay ilay adevitra dia avela fotsiny amin'izao. Ok zany. Raha izay fomba fijerinao tsy olana zany. Eny ary, marantsika. Manaraka indray raha mbola misy. Mbola misy ve? Izay ilay teneniko hoe efa mamarana izay ho mibosesika daholo. Dia efa soary. Somary mifampitohy kely amin'ilay fanontaniany ineny teo angamba ny fanontaniany apetraka hoe raha ianona ilay fanazavan'ny pastera dia tahaka ny hoe mizara roa ilay olona roa samihafa, ilay Jehovah sy ilay Jesosy. Dia eo ilay fanontaniana mipetraka sady tsotra be hoe ilay Jehovah ihany ve ny Jesosy sa ilay Jesosy ihany ny Jehovah? Tsotra petraka. Hoe zavatra izay dia tsy ho valiko. Satria ny antony ho mainka hikorotana indray nareo mianakavy. Fa izay ny hamerenako eto, izay anao tsy lalam-pamonjena zany sady tsy lalam-pahaverezana. Dia izay mety eo am-ponao izay atao. Raha mety aminao ny trinitaire raha izanaka fanahy masina
mety zany ataovy zay raha mety aminao ny modalisme indray le Jehova ihany Jesosy tsy mahavery anao zany Jesosy ianao nateraka indray amin'ny fanahy zay no mahavovonjy anao ny ambiny rehetra fahalalana izay ozy izy sotra masiny sombotsombony ihany ny fantatritsika ka raha iay no raha mbola tantaraiko aminao eto indray ny zavatra inoko dia vao mainka ianao ikorotana fanampiny satria za tsy andany atsiny tsy andany amin'ny aroa fa hitantara aminao zavatra hafa mihitsy dia vao mainka ianao vao mainka avery tsy hitako tsony zay ale ferimpolo taona zay zao ny inoko dia zao indray ty pastery ty mitantara zavatra hafa indray ka zany zavatra zany tsy fifamatoram-pamonjeny zany tsy fifamatorany hoe diso Andriamanitra ianao na diso Jesosy ianao na diso finoana ianao fa rehefa nateraka indray ianao nandray ny fanahy masina ianao dia afaka miresaka ianao en toute liberté amin'ilay mpamonjy ianao amin'ilay Andriamanitra izay tompoinao en toute liberté zay ny fona fa tokony anaovana azy zay fa raha tena mampanofo ratsy anao le izy dia manatona dia zaraiko ihany hoe ohatr'izao zany ny anahy sao dia mba mampilamin-tsaina anao kokoa fa raha ohatra mbola tsy mampanofo ratsy anao sy tsy mampakorotana ny sainao dia toy izao fotsiny ihany aloha le lalana eny are tatsika hitsangana hivavaka ary raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto